Mitondra ny teny fiarabana ho antsika isa tokantrano manaraka azy fandarina an'izao tokolasy sy tokovavy. Mitomba hatrany ny fahafambaraka ho an'ity Madagasikara ity raha ny laharana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no resahina. Fantatra izany araky ny lohateny gazety sy ny fanambarana na ny sampam-draharaha ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana na ny PNUD ny amin'ny famoahana ny indice de développement humain na ny tondro hamantarana ny fandrosoan'ny maha-olona fa laharana fahatelo amby fitopolo amby zato am'ireo firenena raika amby sivifolo amby zato maneran-tany Madagasikara. Laharan'io dia mametraka ny Madagasikara eo am'ireo masotsivana maro samihafa zay ahafahana mandrefy izany tondro ho an'ny fampandrosoana ny maha-olona zany. Misongadina lehibe amin'izany tontolon'ny fanabeazana amin'ny alalan'ny tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra, ny fidirana an-tsekoly, ny lafin'ny fahavelomana, ny lafin'ny fahasalamana sy ny sehatra eo amin'ny fampandrosoana isan'am-batan'olona de fantatsika avy hatrany fa ny asa izany sy ny kirakiram-bola miditra isan'andro. Tsy voaela akory no nisy ihany koa ny famoahana lahatsoratra samihafa ny amin'ny toeran'i Madagasikara ny eo amin'ny fiemorana amin'ny lafin'ny demokrasia. Ary ny fantatra maneran-tany raha namoaka ny PIB an'i Madagasikara dia raika amby telopolo sy dimanjato dolara. Io dia firenena efatra sisa no ao aorianantsika ka tsy ilazana fa gisitra i Madagasikara de i Burundi, Soudan Atsimo, Somalia ary Mozambika. Firenena difotry ny ady an-trano ary firenena izay manao fifaninjehana ara-poko sy tratran'izay fahantrana lalina izay. Ary rehefa miresaka ny Madagasikara taoriana ny 2020 ankoatra ny fanonganam-panjakana de ny resaka kolikoly. Ary mbola mitazona ny laharany voalohany ihany koa isika eo amin'ny fanondranana reo harena an-tsokosoko satria saika ho isan'andro dia misy sy ahitana ary andrenesana zany eto Madagasikara ka tsy ny harena kibon'ny tany ihany izany fa reo harena zay avy amin'ny alalan'ireo arovana na ny ala na ny biby. Reo rehetra ireo dia ahafahana mametraka ny tondrony amin'ny mahamatroka ny ara-toe-karena ny Madagasikara. Ka raha iverenantsika ny amin'ny hoe ny IDH navoaka ny teo anivon'ny PNUD dia ahitana taratra izany fa tena miembotra ny endriky ny fampandrosoan'ny maha-olona mihitsy amin'ny ankapobeny. Ny tontolon'ny fampianarana no andraisantsika ny tarehimarika taty amin'ny fotoana nitondrany filoha Marc Ravalomanana. De omentsika an'ireto tarehimarika nanomboka tamin'ny taona 1797 reto ka tamin'ny taona 1700 dia ahafahany rehetra manana tondro avy hatrany fa niakatra ny fanabeazana teto Madagasikara na ho an'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana na ho an'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana ka rehefa totaly izy ireo dia nahita tany amin'ny 4 tapitrisa tanoany. Manamafy izany ihany koa ny fanorenana ireo sekoly izay natsanga ny fanjakana taty amin'ny primaire na tamin'ny secondaire. Fa ankoatran'izay ny fahafahana mampiditra an-tsekoly mpianatra teo anelanelany 9 ka hatramin'ny 17 taona araka ny hitantsika amin'izao tarehimarika izao de niakatra tokoa izany ary nahafahana napiditra ny zaza malagasy ho an-tsekoly. Entina manamarika fa nanao ezaka lehibe ny resaka fampianarana ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana ka tsy ny lafin'ny alphabetisation na scolarisation no tena nilofosana tamin'izany fotsiny ihany fa teo ihany koa ny fampitaovana tamin'ny alalan'ny kit scolaire, ny cantine scolaire ary ho an'ny mpampianatra dia ny fanomezana fiofanana fampitomboana ny kalitaon'ny fampianarana ary fampitaovana ho an'izy ireo ka tsy angatadava ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny alalan'ny cotisation na lacre na cotisation na éponge na fampianarana amin'ny alalan'ny vary daba na fampianarana amin'ny alala mitondra kitay maina. Zany manko ny zava-misy sy mahoraka any ambanivohitra any ahafahana mametosika sy herijika amin'ny mpampianatra hampianatra ireny zaza malagasy ireny ka mitondra kitay na mitondra vary ho an'ny mpampianatra. Taty aoriana moa de zary fanaon'ny UNICEF no manampy ny
tontolo ny fampianarana eto Madagasikara ka ireo frama sy ireo mpianatra zay madinika any an-tsekoly no ampian'izy ireo. Fa zao tondro misy a Madagasikara amin'ny lalina fa 370 maneran-tany zao, zany hoe firenena 8 sisa no tsy ahafarana azy, ka raha mbola miampy herintaona indray hatramin'ny 2023 am'ty fanjakana ity, de manamafy ny mpandinika ara-toe-karena sy ny mpandinika fiarahamonina zay mijery ny fampandrosoana isam-batan'olona ny aminy hoe tsy nataony ny fanjakana ho vain-dohan-draharaha ny nampandroso ny olombelona teto Madagasikara, fa nintselatsolana sy ny nanao oeraoera tamina foto-drafitrasa, ary foto-drafitrasa tsy mitondra fampandrosoana ara-toe-karena aza ary tsy miteraka asa aza ny tena nataon'le fitondram-panjakana. Ary foto-drafitrasa zary naseho amin'ny endrika ivelany fotsiny mba handokafana ny mpitondra fanjakana mitokana izany sy hanababoana ny olona izay mety ho azo indray amin'ny fifidianana ho avy eo. Manam-porofo zany zao fa zava-dehibe tokoa no hijerena ny fiainan'ny vahoaka mihoatra nananganana ireny foto-drafitrasa zay mbola tsy nahitam-bokany firy ireny akory. Tsy midika akory fa tsy ilaina ny foto-drafitrasa, ilainy zany, fa misy foto-drafitrasa zay natsanga ny fanjakana zay heverina fa tsy lahara-pahamehana mihitsy ao anatin' zao zava-doza hiainan'ny firenena izao dia ny fahantrana lalina sy miopampana hiainan'ny vahoaka malagasy. Izany no nitondrantsika sy nanompanantsika ny fandalinana sy ny fanadihadiana tamin'ity androany ity, ka mbola hametrahantsika hatrany ny amin'ny hoe zava-dehibe ny fampandrosoana ny maha-olona ary miporofony ny teo anivon'ny PNUD tamin'ity adevitra ity. Ka raha ohatra ka niteny tamin'ny faran'ny herinandro teo ny mpitondran-teny ny fiadinan'ny repoblika fa anisan'ireo dimy mahay mitantana indrindra eran-tany fieritean'ny Afrika ny filoham-pirenena, anisan'ireo tompon'andraikitra zay mametraka ny fitantanany amin'ny alalan'ny Standard and Poor's ary anisan'ny atokisa mpamatsy vola i Madagasikara, de mbola firenena mangatadava ihany ary mbola marika fa mbola sarotra ny hananan'ireo mpamatsy vola ny fatokisana Madagasikara satria vivim-bola 1.3 tapitrisa dolara ohatra no navoaka ny teo anivon'ny FMI, ary famatsim-bola 4.0 tapitrisa euro ho fanohanana ny tontolon'ny indostria eto Madagasikara no natolotry mibady ho an'ny fanjakana malagasy. Ireo rehetra reo dia ahafahantsika milaza fa mbola mangatadava ary miankin-doha amin'ny vahiny isika, fa ny vahiny ihany koa nefa no mahita sy mahatsapa ny fihemoran'ny Madagasikara ka mamoaka ireo tarehimarika samihafa. Zay no amin'ny tenantsika izany adevitra rehetra izany, hitondrantsika fandalinana amin'ny endriny hafa indray ny fandarantsika manaraka. Kasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.